Christophe guide touristique avy amin'ny fikambanana Fimit ao Diego Suarez no handray anjara voalohany amin'ny sabotsy fa 7 ny volana May ho avy io. Manaraka azy Rodrigue guide touristique avy amin'ny fikambanana AGTS Ambanja amin'ny sabotsy fa 4 ny volana May. Laurier guide touristique avy amin'ny AGEMA Ambilobe ny sabotsy fa 2 ny volana Jona. Marcus guide touristique avy amin'ny AGEMA Montagne d'Ambre Diego Suarez ny sabotsy fa 7 ny volana Jona. Ireo ny fandaharam-potoana narantsika ny mpifaninana amin'ny meilleur guide de Diego eto amin'ny TVM ao anatin'ny ora fanarahantsika ny zahatany. Mbola hotetezinay zany ireo région touristique eto Madagasikara fa am'tilo ny Diego zany efa hoe vonona nandray anazy ny mijery zany amin'ny alalan'ny fandaharana zahatany dia hoentina ao anatin'ireo site touristique mampalaza an'ireo faritra ireo dia Diego manana site touristique be da be, manana ranomasina, manana tondrombohitra, manana mialan-javaboary anisany ho hitantsika hatao anatin'ilay fifananana kampona ny guide de Diego daholo zany. Lafiny maro amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara no andraisan'ny televiziona malagasy anjara. Isan'izany ny hetsika tahaka izao. Mpanao gazety sy mpanoratra fandaharana televiziona malagasy no isan'ny hoe tonga mitrandraka ny vaovao sy ny zava-misy any amin'ireny toerana atontsika hoe tsy takabasy io sy ny fiteny malagasy ary hitantsika mandritra ny fandaharana zahatany ato anatin'ity meilleur guide ity zany dia ny tanànantsika rehetra mba andray anjara amin'ny voadiny sy ny fanarahana izany fandaharana izany ao anatin'ny televiziona malagasy. Manomboka amin'ny 1 ny volana Jona ny fifidianana ao amin'ny page Facebook ny zahatany ka nisan'ny j'aime, partage ny vue no andrefesana ny meilleur guide de Diego miampy nisan'ny SMS avy amintsika mpijery.